tonga fotoana ny vavaka isika manasa antsika tsiraray avy raha mety dia hiaraka andohalika nitry tena hivavaka ho an'ny fanatitra ary hivavaka koa ho an'ity fiangonana ity. Ry Andriamanitra rainay masina indrindra ny ananitra, samatra izahay satria mbola velonaina, mbola nomenao an'izao fotoana izao sabato anao masina izao, tonga eto afaka mitera, afaka mananatra avo ny anaranao. Misotranao izahay ny amin'ny fitatananao ny fiainanay nandritra ny enemana iny. Tsapanay ny fiarovana nomenao anay, tsapanay ny famindrapo, tsapanay ihany koa ny fahasoavana. Ka teraina mandrakizay ny anaranao. Ray malalo, mendrika izany toerana lehibe izany tokoa ianao, ka tolotra ianao ny voninahitra, ny haja mandrakizay. Ray malalo, an'ity sabata ty ihany koa izay dia mahatsiaro fa tsy mendrika, mahatsiaro fa mpanota. Ray malalo, ianao dia Andriamanitra be fitiavana, ka mangataka aminao izahay ny ambelanao ny elokay, ny amindranao fo aminay, ka ho diovinao tanteraka ny izahay, ho diovinao amin'le rano le zanakao dia Jesosy Kristy zany, izay efa nanaiky ny hitondra ny fahotanay ary nanaiky ny hofato anay. Misotranao izahay amin'izany fitiavana lehibe izany. Ray malalo, ty sabata ty ihany koa izahay dia tianay ny ametraka eo ampelantananao ny membre rehetra amin'ity fiangonana ity.
mangataka aminao izahay ny tahy ny tokantrano rehetra mba ho ianao no ivo ny tokantrano rehetra ny ty fiangonana itira eo ary ianao no anjaka amin'izany. Ray malalo tsy adinona ihany koa ny mitondra-bavaka ny vahiny izay tonga mitsidika ny ty fiangonanao ity. Mangataka aminao izahay mba hanomeno azy ireo ihany koa izany fedanana avy aminao izany. Ray malalo, amin'ity sabata ty izahay dia mangataka aminao ny mba esorinao aminay ny zavatra rehetra izay manakatsakana tsy fatohanay aminao, manakatsakana tsy arahanay aminao tanteraka. Mety aretina izany. Mangataka aminao ny amin'ny herinao mahagaga ny anasitrana ny marary rehetra. Mangataka aminao ny amin'ny herinao mahagaga ny anara ny zavatra rehetrarehetra izay manakana anay. Tsy ho tafaray tanteraka aminao. Ray malalo, hitinay eo tongotra eo ihany koa ireto fanatitra sy ampavonina ireto. Mangataka aminao mba hitan'izy ireto ianao ka afita be amin'ny asanao izy ireto ary hanafaingana ny fiverenanao. Mitahia ny ty fiangonana ity, mitahia ny projet rehetra. Eo fantatrao izany reo ka manantena izahay ny fidiranao antsehatra ny amin'izany. Dia mitahia ny fotoana rehetra izay mbola hotohizanay ho fiderananao. Dia ingany izany zavatra rehetra izay atolotrao izany mba ho anao tanteraka tokoa io. Dia zavavaka izany no angatanay amin'andro Jesosy Kristy iray andro. Amen. Enfin, je pense, le moment des enfants. J'invite tous les enfants à venir devant, à s'asseoir devant pour écouter l'histoire des enfants de ce sabbat.
Alors, j'aimerais vous poser une petite question. Est-ce que vous aimez le mot merci? Vous l'aimez vraiment, vraiment? Et quand est-ce que vous dites merci? Oui, Nella? Quand on te sert de l'eau, ok. Giovanni, quand est-ce que tu dis merci? Quand on donne une clémentine? Ok. Jonathan, quand est-ce que tu dis merci? Quand on te donne quelque chose. Je vais poser aussi la question aux parents et aux grands. Quand est-ce qu'on vous dit merci? Quand est-ce que vous vous dites merci? Quand vous vous levez le matin, ok. Est-ce que vous le dites souvent? Pas trop? J'entendais oui, j'entendais pas trop. Et quelle est la personne que vous remerciez le plus? Elio? Jésus, ok. Est-ce qu'il y a d'autres réponses? Giovanni? Le Seigneur. Bon, je pense qu'on est tous à l'unanimité. On remercie le plus souvent notre Dieu. Et je vous laisse avec cette petite vidéo pour vraiment voir comment nous, on remercie le Seigneur. Le roi aime bien l'âne. C'est son meilleur commandant. Ce soldat bien courageux est malade. Il est lépreux. Une servante a une idée. Pars et va voir Élisée. Naaman part de ce pas. Plein de cadeaux dans les bras. Élisée le voit venir et envoie quelqu'un lui dire: longe cette fois dans le Jourdain. Naaman n'est pas certain. Rien n'a changé. Plouf, 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 plouf. Regardez. Oui, Naaman est guéri. Il est temps de dire merci. Prends les cadeaux que j'ai là. Mais Élisée n'en veut pas. Tu es guéri grâce à Dieu, c'est lui qui est merveilleux. Alors, comme on a pu voir dans cette petite vidéo, souvent on remercie pas Dieu en premier, mais c'est vraiment une petite vidéo, une petite leçon pour nous, que chaque fois qu'on a quelque chose de bon qui nous arrive, chaque fois qu'on passe un bon moment ou chaque fois qu'on est délivré de quelque chose qui nous a un petit peu cassé la tête, il faut remercier Dieu en premier. C'est vraiment lui qui travaille dans nos vies. Alors j'aimerais vraiment que vous gardiez cette petite vidéo en tête et que la prochaine fois qu'il vous arrive quelque chose de bien, que vous puissiez remercier le Seigneur. Je vous invite à retourner auprès de vos parents. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Jean 13, verset 35. Jean 13, verset 35. Qui dit au nom de Jésus, ayez de l'amour les uns pour les autres, alors tout le monde saura que vous êtes mes disciples. Amen. Je vous invite également à lire Jean 16, verset 33.
Donc Jean 16, verset 33 qui dit « Je vous ai dit cela pour que par moi, vous ayez la paix. Dans le monde, vous allez souffrir, mais soyez courageux, j'ai vaincu le monde. » Amen. Gloire à Dieu pour la joie d'être là ce matin. Et je voudrais avant tout souhaiter la bienvenue à tout le monde. Je souhaite la bienvenue à toute l'Église, à tous les enfants, à tous nos jeunes. Merci pour l'histoire qui nous invite à dire merci à Dieu pour toutes les bonnes choses que Dieu nous donne. Et nous disons merci. Merci aussi pour la petite vidéo qui nous rappelle Élisée. Savez-vous le sens du mot Élysée? L'Éternel est mon salut. Donc, qui nous invite à dire merci à Dieu pour tout ce qu'il fait pour nous. Il est notre salut. Alors, ce matin, nous avons beaucoup de visiteurs. Et je vous dis aussi que le 4e sabbat, quand je viens, la prédication se fera en malgache. Et la prédication se fera en malgache, mais donc j'inviterai quelqu'un qui gentiment traduira pour ceux qui parlent français ici. Le PowerPoint sera en français, mais moi je parlerai malgache, donc... Amin'ny rehefa sabata faefatra tsika zany dia miresaka hoe ataontsika amin'ny teny malagasy ny fizaran-ten'Andriamanitra na dia bilingue aza amin'ny fiangonantsika. Hitantsika teo zany misy miteny gasy, misy miteny frantsay ary amin'ity maraina ity sika dia qui voudrait bien traduire pour sinon je serais obligé de parler un peu français en même temps. Est-ce que quelqu'un pourrait traduire pour Liston et sa petite famille GG aussi Il faut que tout le monde soit bien ici. Ah, mais je vois Gino. Gino va faire la traduction. Merci beaucoup, Gino. GG, tu peux t'approcher aussi si tu veux. Okay. Merci. Ity moa dia atsiarovana ny tononkalo nataony Jean Andriamananay vo tsy hoe eto mivadiny dia teny an'izany fa ozy izy hoe minono amin'ny nono roa tsika ozy izy. Aty amin'ny tany frantsay tsika kanefa koa malagasy. Ka amin'ity alohan'ny andraisana ny fitenenana ilazana ny famaranana ny herinandro fiaraha-mivavaka dia faly miarabantsika rehetra tena faly ny foko ny ankizy tsika tsirairay avy teknisiana ary koa faly dia faly satria misy vahiny sika amin'ity maraina ity ary aleoko manasa ny lehiben'ny mafama zay nitondra ny vahintsika amin'ity maraina ity eto koa dia tombontsoantsika manana ny madame la présidente de la MAFA. MAFA c'est quoi? Malagasy Adventista Frantsa Atsimo. Dia faly zay mandray anao tao amin'ny fiangonanay tondra vahiny ianao ka alao ianao mihitsy no présenté na anolotra ireo vahinitsika dia manasa anao androsa ty aloha satria ny fiangonana moa zava-dehibe zany fiarahana midera sy mankalaza an'Andriamanitra izany ka atao sambatra daholo sika atao am-piangonana voninahitra an'Andriamanitra. Miarabantsika rehetra tompoko. Eto zany dia falitsika mandray vahiny, misy vahiny tokoa tonga avy lavitra sambany izy ireo nakabazany ray any angambany hoe fa taty Frantsa fa ny fito fa ny enina moa zao no eto dia sambany mihitsy vao tonga eto Frantsa ary nanapa-kevitra andao nareo mba hoetiko any amin'izany Collonges zany satria raha tonga aty ao Tsavatsy mety any Collonges moa dia hafahafa ihany. Maria koa fa ny ray ihany no ray finoana amintsika fa itsika moa dia kristianina dia mananaika mpitiavana izy ireo hoe andao hiara iangona aminao zay hiaraka amin'izao sabata izao ka ny ataoko ngamba dia manasa anareo hitsangana mba ho hitan'ny olona izafy moa zany ianareo. Dalgie Voira ato zany Dalgie Voira Abel Nivetso Antanoro dia mbola misy amin'ny Maso zay zany dia kopakopaka tsika tokony ataontsika ny Madagasikara mandray azy ireo tonga soa. Maria koa fa ireo olona ireo afaka mipetraka nareo tompoko zareo dia ao amin'ny fikambanany atao hoe Avatsa UPEM. Fantatrareo ve ny teo Avatsa UPEM?
fikambanany poety sy mpanoratra malagasy nakalaza ny fafitompolo taona ny siny zany fionany zany ny any Madagasikara dia nanapa-kevitra zareo fa ho avy aty Frantsa aty amintsika aty Haute-Savoie sy any Paris amin'ny toeran-kafa akalaza izany ka sabata moa androany dia nanaiky izy hiaraka amiko ho atao amin'ity fiangonantsika ity efa tarihako longe be zay zany nataranay dia anolotra ira aminareo izy rehefa vita ny toroteny zay sy tononkalo satria zay moa mapoety andry zareo ka dia raranareo tonga soa eto amin'ity toeranyity eta fifaliana hita ataontsika hoe fahatsiarovana tsara hoentina ny tanindrazana afaka 10 andro any sotra tompo makasitraka indrindra tompo makasitraka indrindra alohan'ny izarahantsika ny ten'Andriamanitra dia mbola hivavaka hanotrika lohantsika isika mahafinaritra tokoa Andriamanitra rainay tsara indrindra any an-danitro ny mahatsapa fa tianay ianao ary amin'ity marain'ity dia faly izay mandray ny namana sy tapaka ireo vahiny ny tsirairay avy atovy matsapy izy ireo fa eto ianao atovy matsapy izay tsirairay avy fa be dia be ny fahasoavana zay tiana omenanay koa maniry ihany koa izay mba hizara fahasoavana manodidina anay taio ary ny famaranana ny fiaraha-mivavaka amin'ity maraina ity amin'ny anaran'i Jesosy amen. Nresaka fiaraha-mivavaka moa tamin'ity herinandro ity ry havana ny lohateny ny powerpoint rehetra amin'ny teny frantsay fa zaza amin'ny teny malagasy ny lohatenitsika androany dia zao hoe inona ny pirofo fa tena mpianatry Kristy ianao mpianatry Jesosy tadidinareo ngamba ny tenin'i Jesosy tamin'izy nitsangana tamin'ny maty ao amin'ny Matitoko 7:20 hoe efa nomenahay ny fahefana rehetra aiza ozy izy ety an-tany sy any an-danitra dia ny faranany koa ny teniny manao hoe ao amin'ny rehefa nitsangana tamin'ny maty izy hoe indro zao momba anareo mandra-pahatonga amin'ny fahataperan'izao tontolo zao dia ao ampivoana izy miteny zavatra anankiray mandehana ozy izy ainareo ve nytoy any amin'ny mampianatra Jesosy Kristy atsika ataovy mpianatro ny firenena rehetra antso lehibe zany dia tamin'ity herinandro ity zany ny fiangonana adventiste amin'ny tandrany andro fahafito maneran-tany dia manao an'ilay fiaraha-mivavaka tsotsika hoe semaine de prière ny tena marina izy io dia isaky ny herinandro voalohany amin'ny volana novambra io fiaraha-mivavaka maneran-tany io zany ho an'izay tsy mahafantatra dia maneran-tany ho anazy zay ampanetretena ny asa tany amin'ny Pasifika ny asa tany amin'ny Océan Indiana ny asa ty Europa dia nahita fa ny fiaraha-mivavaka dia maneran-tany tokoa ka mandritra n'izany fotoana izany dia miara-mivavaka isika amin'ny rahalasy nabavy maneran-tany ary miara-mandinika boky anankiray ihany ny fiangonantsika teto amin'ny Masetel zany nahatsotsika koa Église du Léman dia nanapa-kevitra anao an'izany tamin'ny 19 novambra ka hatramin'ny androany satria moa tsika nanana an'ilay antsakira lehibe nataontsika tany Suisse dia tsy adinontsika ny herinandro fiaraha-mivavaka fa nitanterahana ihany koa izany noho ny amin'ny antony maro samihafa dia tsy afaka natao tato am-piangonana izany fa nataontsika tamin'ny Zoom ny olana nefa amin'ny Zoom tsy ny rehetra no afaka manaraka ny izy tamin'ny Zoom fa ny zavatra hitako dia 5 teo tsika no afaka nanatrika noho izany amin'ity marain'ity dia fitiniko le herinandro fiaraha-mivavaka mety amintsika ve zany somary fitinitsika satria any amin'ny fiafaran'ny toroteniko zany dia hivavaka tsiroro isika satria herinandro fiaraha-mivavaka le izy ka ny vavaka tsiroro zany amin'izay koa ny vahinitsika dia mandray anjara amin'izany famaranana ny fiarahana mivavaka izany ka raha araka nijerenareo hoe toy ny lohateny nandritra ny herinandro sady mamitina zany ho antsika rehetra satria fitahina tsy ho an'le 5 nivavaka tamin'ny Zoom ihany fa ho antsika rehetra betsaka ny tsy afaka noho ny ato maro samihafa tsy fanomezantsiny fa amin'ity marain'ity kosa miara-mamaranitsika dia tokony azotsika zany ny FDP ny anarana nandritra ny herinandro ary adidiko amin'ny mpitandrina ny fiangonana no mamitina izany
ny lesona ny anarana nandritra ny herinandro zany dia zao hoe inona ny atao hoe mpianatry Kristy. Ary zany mpianatry Kristy zany a dia mitombo mitoy andeha fotsiny a dia vita zay. Ka zany mahatonga an'le sary raha hitanareo ny sary a ohatra misy zava-maniry maneho ny fitombonao amin'ny maha-mpianatry Kristy zany. Mitombo ianao ataonao misy zavatra ataony Jesosy any anatinao a zay takany ny fitombon'ny zava-boary zany, zavatra mahafinaritra be. Dia ny fandrify be mihitsy resaka mahafatsika malagasy adventiste frantsatsimo fa ianareo moa ny teny filamatry ny fédération frantsatsimo misy atsika église du Léman tokony ho hain'ny membre tsirairay avy rio izy io disciple heureux église rayonnante. Io zany no teny filamatry ny fiangonana adventiste ny tandrony andro fafito aty avy frantsatsimo. Zany hoe tsika zany tsy motra fa tena mpianatra faly, mpianatra sambatra, satria raha vao sambatra amin'ny mpianatra Jesosy Kristy ao am-piangonana dia manina le fiangonana rayonnante, zany hoe manjelatra mamirapiratra ny fiangonantsika. Dia asiako resaka kely io heureux io satria ndraindray diso hevitsika ny amin'ile atao hoe sambatra io. Nareo fa mba nametra-panontaniana zany hoe inona ny atao hoe sambatra, inona ny atao hoe bonheur. Zany fahasambarana zany ve azon'izao tontolo zao omena atsika? Asa misy mijery mondial tsika amin'izao manahoana rehefa mahafaty baolina le olona manahoana zany hoe maresy zany, tena mahita olona mandray tarehan'olona ohatran'izao dia tena osa hoe raha ohatran'izao kosa ny fifaliana rehefa ho avy Jesosy ngamba tena nefa mbola vao baolina fotsiny zany, baolina tsy tompon-daka akory. Ary ho an'le tompon-daka efa nahazo kitana ray kitana roa efa sambatra very zareo. Raha sambatra izy tsy hitady an'le kitana fahatelo, mbola hitady an'le kitana fahaefatra izy. Zay moa zany fa hoe maresaka ny baolina kitra fa tsy resaka baolina kitra nataoko eto fa hiteny fotsiny hoe ianao ve mitady fahasambarana ary ianao ve mahatsara fahasambatra. Fa ny fanambaran'ny baiboly dia zao tsy misy afa-tsy Jesosy Kristy irery ihany ary tsy misy afa-tsy Andriamanitra irery ihany no afaka manome bonheur tena vrai. Ary ny bonheur zay omen'Andriamanitra atsika, bonheur tena tsy à court terme fa à long terme, mandrak'izay mihitsy nene io bonheur io hoe. Ary ny bonheur lazain'i Jesosy tsy mitovy amin'izao tontolo zao satria ny anazy zany ohatrany hoe trajectoire, ohatrany hoe ny fomba nitondran'i Jesosy ianao io zany a tena hoentin'i Jesosy makany amin'ny fahasambarana ianao. Fa fony izy tetỳ ambony tany dia namariparitra ny tena fahasambarana. Ao anao izy ao Matthieu 5 sambatra ny malahelo am-panahy. Hafa ny izany fahasambarana zany, sambatra ny mampiavana, sambatra ny sambatra ianareo raha enjehana. Hafahafa eny zany fahasambarana lazain'i Jesosy zany. Azonareo izany? Sambatra ianao raha mpianatra Jesosy Kristy, sambatra ianao raha enjehana nohony amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Zany fahasambarana lazainy eto zany a dia mialatsina mampiasa teny frantsay raha fa dinihana lala izy io dia hoe paix et sérénité. Manana fiedanana ianao a, manana an'izany fiainana tsy mikotrana zany ianao a raha manana ny Jesosy eo amin'ny fiainanao. Afaka atotsika amenina ve zany? Ary zay no ianaran'ny fiangonana maneran-tany amin'izao hoe tsapanao ve fa fahasambatra ianao amin'izao fotoana izao, mety mbola marary ianao a, mety mbola mitolona ianao a, satria eto amin'ity tany fandalovana ity tsika fa Jesosy efa niteny fa sambatra ianao raha manana an' Jesosy. Ary zany tsy misy azo manome anao an'izany afa-tsy izy ireny ihany. Ary ny olona eo anilanao tsy afaka manala an'izany fahasambaranao zany satria anao zany. Aza-kinina amin'ny hafa ny fahasambaranao, anao rery sy Andriamanitra zany fahasambaranao zany. Ndraindray tsika rehefa mahita olona mototra zany tsika dia zao iny koa tsika fa malahelo. Nakinao tamin'ny ve le fahasambaranao sa nakinao tamin'ny Jesosy? Normal koa le tsika indray mba mototra kely aloha fa mafy le ady. Fa ny tiany Jesosy tenena zany hoe disciple heureux, église rayonnante. Dia amin'ity herinandro ity zany tsika mianatra an'izay tamin'ny sabata, frère Liston nampianatra antsika hoe andeha ao a mba hitondra mpianatra ho an'i Jesosy ihany koa. Dia fitiniko zany nampianarina tamintsika hoe tsy misy antso lehibe, tsy misy antso lehibe izany mihoatra n'izany hoe mpianatra Jesosy Kristy zany.
mpianatra jesosy kristy lay nanolotra ny ano atsika ary lay tompony zao tontolo zao tsy misy antso lehibe mihoatra noho izany hoe mpianatra jesosy kristy zany ary raha fiteninao izy izy amin'ny teny foy zany fa mitenana ny fampianaran'isy taona dia zao hoe ny tanjo ny tena mpianatra jesosy kristy dia ny anino aitsika ve phrase farany io anahaka ny jesosy kristy asany fahazoka zany hoe tena jesosy kely mandendeha daholo tsika mianakavy nanahaka an jesosy zay nisy fréalistana tamin'ny fitiako aloha eto miresaka inona moa ny ilana ny fiangonana inona ny ilana ny fiangonana mametam-panontaniantsika hoe jesosy ho avy aza malahelo ny fonareo hoentiko any amiko nareo sisy jesosy dia mametam-panontaniantsika hoe ilaina ve ny fiangonana ry havana dia manana andreo tanjona anankidimy ireo imindrana andriko arenina miteny an'izany tonga eto tsika mianakavy hideran'andriamanitra marina ve zany sa tsy marina tsy misy toerana hafa afahantsika miara mideran'andriamanitra raha tsy ao am-piangonana tonga eto tsika mianakavy anao asa ho an'ny ankizy ho an'ny vehivavy ho an'ny tanora misy asa ataotsika zany eo ataotsika hoe ministère tonga eto tsika hitondra mpianatra ho an'i jesosy tonga eto tsika anana an'le atao hoe communion amin'ny alalan'ny fandraisan'ny fanasany to pampiraisiny rason kristy ary tonga eto tsika iaina an'izany hoe mampianatra kristy atsika izany dia tia jesosy ny fiangonana fa mity marainy ity zany resahanareo anankiroa reo hoe le fahatelo sy fahadimy zany hoe hitondra mpianatra ho an'i jesosy ary iaina ny mampianatra jesosy atsika arak'le tenina zany zany hoe tiavany jehovahandriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny sainao rehetra sy ny fananao rehetra ary tiavany namanao tahaka ny tenanao ary ihany koa mandehana tanareo ile hoe great commission io hoe iraka lehibe mandehana ataovy mpianatro ny firenena rehetra tamin'ny lahady ho an'izay tsy teo zany tamin'ny lahady ny anarantsika dia zao zany hoe mpianatra jesosy kristy zany tamin'ny lahady ny mpianatra jesosy kristy io izy dia olona maniry hianatra manaiky hianatra zay ny avile teny hoe matetes amin'ny teny grika hoe matetes ny dikan'izany dia zao hoe c'est quelqu'un qui apprend à développer sa confiance et sa foi en Jésus zany hoe olona anankiray mianatra mampivelatra n'izany hoe fahatokiny an'andriamanitra sy ny finoany an'andriamanitra ary manaiky ihany koa avaozin'andriamanitra aoka tsy adinitsika io ianao ve mpianatra kristy ianao zany vonina aninao izy ampiroborobo ny fahatokinao sy ny finoanao an' jesosy sady manaiky ho avoziny jesosy zay ny mpianatra jesosy ampiroborobo ny finoanao ianao sady manaiky koa ianao avoziny jesosy dia eo ampanaovana an'izany eky ianao dia lasa mitarika mpianatra ho azy satria ianao mampiroborobo ny finoanao sady manaiky avoziny jesosy latsinaintsika nianatra n'izany hoe ty nataony olona paky ty fampianarana ty lahady nataony olona taxe ny latsinaintsika nianatra hoe ny mpianatra jesosy tsy manadiny mihitsy fa tiany jesosy izy tian'andriamanitra tsika tsy manadiny mihitsy izy izy nianarantsika niaraka tamin'ny olona paky fa tsy mba irery izy ilayntsika mitadidy an'izany mampianatra kristy atsindranaina atsika mieritreritra hoe tena za rery sisy je suis seul ohatran'ny profeta Eli no tena tsy rery ianao fa manana osy izy jesosy ozy andriamanitra tamin'ny Eli hoe ianao fa mieritreritra hoe irery mbola misy 7 arivo nitehiriziko anany ny mpianatra jesosy dia mino foana fa eo foan'andriamanitra amin'ny fotoana rehetra eto izy zany amin'ny alanan'ny fanamasina ny mpianatra jesosy dia mitady an'andriamanitra mitady an' jesosy foana izy mitady an'andriamanitra foana ny anarantsika zany tamin'ny latsinainy so dia mandeha aingana loatra mety ve fa mitinana ny herinandro fiaraha-mivavaka izy ty tamin'ny talata tsika dia nianatra indray hoe niaraka tamin'ny olona zakaria hoe rehefa mpianatra kristy ianao ka mivavaka ianao any atokantrano dia zao zavatra misy tsy azo afenina zany hitan'ny olona ianao fa mpianatra kristy tsy azonao afenina izany tia moa tantara efa nizaraiko tamin'ny sasany hoe nanao fifanana bava zay tamin'ny teo voateriny manao fifanana animation zany niaraka tamin'ny tanora be dehibe
dia tao amin'le tanora be niaraka taminay zany a le fifanana manomboka amin'ny valo amin'ny 7 maraina mandrapatonga any amin'ny 10 alina dia rehefa niditra tao amin'ny fifanana zay a dia manontany tena le olona hoe fa ina nataonareo reo ro lahy moa zany zay mpitandrina adventiste tao dia ina nataonareo reto e dia zay pastera ny fiangonana aty Eropa tsika zao a tsy any Madagasikara aty Eropa zany inona moa zany fiangonana zany ohatran'le fiangonana katolika efa tany amin'le fiangonana zay dia manararaotra zany miteny ianao fa mino an Jesosy zay tsy mino an'izany treretinareo no nahazo tao amin'le toerana dia miezaka zany dia inona nataoko tamin'le namako mpitandrina andehtsika hoe vavahantsika reto dia reto ivavahantsika fa mba inona fotsiny ataontsika eto le toerana moa zany tsy azo anaovana asa fitoriana ohatra nareo any ampiasana ny indray dia teo a tena nomboka mivavaka hoe Jesosy manao inona moa raha mangatahako daholo reo mba lasa miaraka amintsika any sara amin'ny apôstôly Paoly tary anatin'le sambo tary dia ohatra ny sasay ihany miteny an'izany kanefa dia nanao fanandramana mivavaka rehefa tonga ny amin'ny 10 alina vita ny fianarana zany dia ozy ry zalahy ndeo mba hivoaka kely dia tena reraka ary zalahy fa lohaloha atory fa raha pitsy mbola lava amin'ny 2 maraina ry zalahy miverina vany rehefa verina izy amin'ny 2 maraina amin'ny 3 maraina dia za moa matory dia rehefa mifoy zany dia ahona tsy mitabataba loatra ve zay tao dia za tsy sorina fankahazo tsara zay tena miresaka zany dia manaja nay tsara ry zareo fa ny zavatra nisy a tena mivavaka zany dia ny zavatra nisy ozy nareo tamin'ny farany le mpampianatra tao am-pianarana mihitsy no teny ohatran'izao hoe raha ohatra nareo mahita olona mitondra t-shirt hoe Jésus revient ho avy Jesosy ina nataonareo gagabe hoe ary to miresaka Jésus revient isy dia rehefa aveo zany dia niteny sasany zay tsy ny sasany a nanay fa ny sasany teny hoe so dia mitaritarika anay hivavaka zany dia hoy izy le mpampianatra hoe raha t-shirt misy hoe miany devoly miaraka amin'ny gitara elektrika zany dia ahoana inona tiako tenena amin'izany io fanan'Andriamanitra io miasa foana ary fantatra foana ny ao am-pon'ny olona Jesosy mahalala ny any am-pon'ny olona fa Andriamanitra tena manokatra varavarana indraindray ahafahantsika mijoro vavolombelona aoriana zay tsy adidinao no maniry an'olona anaiky an' Jesosy fa le olona hanana ny safidiny ino ny tiako lazaina amin'izany rehetra zany tsy azona felona mihitsy ny hoe mpianatra Jesosy ianao satria rehefa nandeha ny herinandro a afaka nyresaka an' Jesosy nisy olona nanaiky ny haino an' Jesosy ary tamin'ny farany moa zany dia tonga ny lahady alina farany hoe efa vidananay mihitsy angenareo fa vidananay mihitsy fa tena tsy mba hisotro ve nareo hitanareo mahasarotra le izy fa tena tsy vita mihitsy le nandeha nisotro tamin'izay fa ny zavatra nisy ny ampitson'iny dia hoe tsapany zareo tamin'ny farany hoe afa ihany ianao fa tsy hoe kory hoe miady amin'olona ianao a tsy hoe kory hoe miady amin'olona rehetra ianao a miara-mifaly miara-mitsinjaka zay moa tamin'ny voatonga dia ozy izy hoe reto olona anankiroa rehetra hoe tena plat zay reto ve ho animateur fa rehefa tamin'ny farany zay dia miara-mitsinjaka tao satria miaraka miany ime fa tokony hita foana hoe iainanao no mahampianatra Kristy ianao afaka manaiky izany ve tsika iainanao mampianatra Kristy ianao satria lasa fitahiana ho an'le toerana ianao tena nyteny ny Kristy tamin'ny farany hoe misy zavatra tsapanay ozy izy ny fisianareo teto le mpampianatra dia teny hoe ho any amin'ny fiangonanareo zay ho an'Andriamanitra rery ihany mivoninahitra amin'izany ho avy izay tsidika anareo manetry tena miteny an'izany satria mbola manana ny ady tolona takatsika rehetra fa tiako tenena hoe tsy azo afenina zany mpianatra Kristy zany mitondra fitahiana mitondra fahasoavana eo amin'ny toerana lehanao ianao zay ny tanjon'ny Kristy ho anao tamin'ny larbi moa zany tia nataon'ny ray aman-dreny Landry dia hoe antsy lehibe zany hoe mitondra mpianatra zany satria tsy mety hoe makany amin'ny salle de sport ianao a dia tonga ao ianao zany hoe mba hanao sport ony ianao ay rehefa tonga ao zany ianao misy olona mampianatra anao indray hoe ohatr'izao fanaovana sport dia tonga indray ny rapitso tonga amin'ny salle de sport ianao hanao sport le mpampianatra miteny ohatr'izao farany ianao zany tonga tao amin'le salle de sport tsy nanao sport mihitsy ianao fa isaky ny tonga any ianao dia mianatra foana tsy mety amintsika zany raha mpianatra Kristy tsika hoe tonga atao am-piangonana tsika hianatra foana fa tsy maintsy hampiaritsika mampianatra Kristy atsika marina ve zany sarotra hoy ny aty Eropa sarotra hoy ny aty Eropa any Madagasikara hono mora tsy haiko na marina zany
fa matoa ianao napetraka andriamanitra eo a mpianatry kristy anao matoa ianao napetraka andriamanitra eo a mpianatry kristy anao na tsy voatery tena raha ny vavanao a misy zavatra ilain'andriamanitra anao eo mahafahanao mivavaka na ahafahanao manao zavatra eo a fa mpianatry jesosy ianao mpianatry jesosy ianao tamina kamisy dia hoe inona ary ny tomba midiny zany hoe mpianatry kristy zany lazaiko anareo reny martyr reny a sasany tamintsika angamba nefa nitsidika an'le catacombe any Rome fa tamin'ny taona 7 dia nitsidika an'ireny fasana an'le venan'ireo martyra reo tena ohatsy ny foko hoe hoay tena be dehibe mihitsy ny olona maty noho ny anaran'i Jesosy indraindray raha misy mpifankaty a tena aleon'ny anankiray maty ho an'i Jesosy tsy zay manao fety miaraka amin'ny anankiray tany Roma tany amin'ireny Colisée reny dia rehefa tonga dia nanontany tena hoe fa nanino nreto olonreto nanolotra vonina mifaty noho ny amin'ny anaran'i Jesosy dia zavatra ray na resylarina ny valiteny azoko rehefa nandalina hoe zany anaran'i Jesosy zany ho an'izy ireo a amin'ny teny anglisy moa nahazoko azy tamin'izay dia hoe worth dying ça vaut la peine de mourir pour ce nom dia izy ny olona hoe fa nareo hoe tsy mba afaka manozina an'i Jesosy dia hoe miala tanteraka dia izy le olona hoe aleonay maty tsy zay tsy manaraka an'i Jesosy tonga any amin'ny tena hoe fahatsapany an'izany hoe Jesosy ny lalana sy fiainana ary ny fahamarinana tsy misy hafa akoatran'i Jesosy Kristy mametra-pantaniana androany hoe za ve tena mpianatry Jesosy tena tsapako ve ny mahazava-dehibe an'izany hoe mpianatry Kristy a tsapako ve fa tena arembevava azoko eo amin'ny fiainana zany hoe mpianatry Kristy zany ravana mbola mahita zavatra hafa ve tsika tsara noho izany arembevava zany dia hoy izy ny soratra masina hoe zay nahita le arena ozy izy dia nahoana namidy ny fananany rehetra mba ahazony an'izay mpianatry Kristy raha eto sika amin'ity marain'ity mivavaka bedabeke mety zavatra nilozanao noho ny amin'i Jesosy na eto ianao kristianina androany be dehibe ny zavatra nilozanao fa tsy adinin'i Jesosy zany fa Jesosy nahafoy ny ainy sy ny rehetrarehetra ho anà ho antsika rehetra ho an'ny fiangonana mendrika an'izany izy mendrika izy ary omaly dia hoe mba faly arivenao zany hoe mpianatry Kristy zany zay le tiniko teo hoe mafy aloha e mafy ny fiainana rehefa noman'ny fiain'ny soratra masina amintsika nge hoe misy ady lehibe ifanaovany tsara sy ny ratsy e tsy voatery hoe salama foana tsy voatery hoe ety foana ny zavatra rehetrarehetra indraindray tsika mba manjonitra mba kivy kanefa ianao ve matsapa hoe faly ianao fa mpianatry Jesosy faly ve ianao fa mpianatry Jesosy dia misy antony anankidimy ny anarana tamin'ny maly zany hoe ny fiainanao dia misy tanjona hoy izy Jesosy hoe celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera raha ozy izy hoe raha mahafoy vady na zanaka noho ny fanarahana ianao izy izy a dia azo ny valisoanao misy tanjona ny fiainanao tsy eto ihany ny fiainantsika mandrak'izay ny anarana maly koa hoe zany mpianatry Jesosy zany dia hozy izy Jesosy eo amin'ny Jaona toko 10:10 hoe je ne vous appelle plus serviteur tsy miantso anareo ntsony hoe mpanompo fa aonao izy je vous appelle mes amis ianao hoe matsapa hoe naman'i Jesosy ami de Dieu tsapanao ve fa misy fanasitrana anao amin'izany Jesosy zany inotsika fa rehefa ho avy Jesosy tsy misy tsony ny aretina tsy misy tsony Covid tsy misy tsony ranomasina tsy misy tsony gripa fa minotsika koa fa amin'izao fotoana izao zany Jesosy zany manasitrana atsika satria tsika tsy hoe mila sitranina physiquement ihany fa mila sitranina koa tsika émotionnellement fihetsem-po mila sitranina koa tsika spirituellement Jesosy ihany no afaka manasitrana atsika ary faly isika fa manana an Jesosy faly isika fa manana an Jesosy faly isika fa tsy fanasitranana ihany me Jesosy fa fitsarana koa makanesa ty amiko ianareo rehetra zay manino izy izy zay miasa fatratra sy mavesa tetana fa hoanao izy izy izao no anome anareo ny fitsarana tsapanao ve zany repos en Jésus zany raha zao tontolo zao mandalo problème panika
tsy midika hoe tsy mipaniki-tsika indraindray na stressé fa ny mpianatry kristy ao anaty problème manino hafa ny réaction marina ve zany satria fanjakan'andriamanitra efa manomboka ao aminy hafa ny fietsiny mba miara mijaly eo ihany izy fa hafa ny azy satria isy mpianatry jesosy kristy fa tsy vitan'izay fa manavao atsika izy faly itsika fa misy fiainana mandrakizay miandratsika ravana faly isika ary aza vela misy manana an'izany fifalianao zany manana an' jesosy ianao ary le hoe bien plus encore zavatra tsy mbola hitany maso izy tsy mbola reny sofina na efa niditra tao am-ponin'olona no manin'andriamanitra ho an'izay rehetra ty azy dia tsy ho lava amin'ny anjarako androany inona ary zany mipirofo fa mpianatry kristy isika mamitona zany rehetra zany moa ny am'ty sabaty tsy ho lava fa le vaky teniteny am-polohany hoe izao nafantaran'ny olona rehetra fa mpianatra ianareo aonao izy izy raha maninonao izy izy raha mifankaty ny olona mijery atsika zany rehefa mivoaka eto tsika ka mahita fa mifankaty fiangonatsika fa mela heloko tsika fa mindra fotsika fa mpitondra fahasoavantsika ny olona mijery atsika dia hoe mpianatra jesosy reny rio zany mipirofo fa mpianatry kristy tsika raha mifankaty kanefa rehefa tena feno fitiavan'i kristy tsika dia afaka amin'ity marina ve zany ry avana vonanao izany fekina zany fiangonatsika orinan'ny herinandro fiaraha-mivavaka hoe hivavaka isika mba tena hifankaty ahoana izy izy nyteniny Ellen White anniversaire ny moa androany sady mitotona tsara amin'ilay fampianarana mihitsy 26 novembre dia niteny izy hoe quand des hommes sont liés les uns aux autres ils montrent qu'ils sont sous une influence supérieure amin'izao fotoana zao zany hoe zany olona tena mifanara-tsaina sy mifankaty zany ohatrany hoe sarotra be zany sarotra zany ao am-piangonana fa rehefa hitan'ny olona hoe tena mifandray tsika ireo tena mifankaty tsika miara ory miara mifaly dia io izy hoe misy influence supérieure ireo olona reo manana force hafa mihitsy ireo raha mahita tsika mifankaty ny olona hitany hoe tena mpianatry kristy tsika ny antony faharoa afantaran'ny olona koa fa mpianatry kristy tsika dia zao manana le finoana nananan'i jesosy kristy ahoanao izy jesosy nolazaiko anareo zany zavatra zany mba hanananareo fiadanana amiko aty amin'izao tontolo zao no ahitanareo inona ozy izy ahitanareo fahoriana fa matoky mahereza fa za efa naresy an'izao tontolo zao tiany jesosy amin'izany zany dia zao na manahoana ady miandry atsika ao aloha ao tsy misy apakivy atsika ka manao amainina amin'izany ve tsika tsy misy apakivy atsika dia mbola citation ny anankiray koa moa zany no amaranako an'izany rehetrarehetra zany eto hoe fitiny koatra zao hoe citation farany io ao amin'ny boky fitiavana mandresy Jésus Christ 685 amin'ny afatra andro amin'ny maraina moa izy io hainareo moa le hoe CEPE à Madagascar afaka CP ve anao certificat d'études primaires élémentaires fa eto zany ho antsika mpianatry kristy dia zao mila an'ireo CPE reo tsika mba ahafahantsika na ho mafy na ho mora ary ny miandry atsika ao aloha ao le C c'est le courage le E c'est quoi le E énergie le P c'est quoi persévérance et le E c'est l'espérance ny tiana lazaina zany dia zao hoe le mpianatra jesosy kristy zany ry zareo reo raha vakina moa azonareo toizana ny vaky tiny dia zao na manahoana ozy izy na manahoana sakana eo aloha fiangonatsika zao hoe amin'ny janoary tsika dia tokony hanana toeram-pivavahana na koa tsy fantatro zay problème na épreuve lalovantsika dia tiana lazaina dia zao coûte que coûte tsika tsy miabandonné ahoana zany na ho mafy na ho mora tsy miala amin'ny jesosy tsika marina ve zany sa tsy marina ry avana zany natao hoe mpianatry kristy satria nahoana izy izy efa nafatotra kristy tamin'ny seza fiandranan'andriamanitra tamin'ny rojo volamena ny fitiavana isika azonareo ve zany sary zany hoe rehefa nanolotra ny aina izy ny rany rehefa nividiny zany franky rehefa nividiny zany lody
rehefa vidinitsika tiako tonoana dolo ny anaranareo a dia nafatiny tao amin'ny sezafiandranany amin'ny fehi-pitiavana tsy misy mahasaraka anao amin'izany afa-tsy anao rery ihany efa anao zany chaîne d'or tsy nitoizako le hoe amory fa ataona hoe immaculé zany hoe tsy misy fitiavana takan'izany tsy misy fitiavana lehibe mihoatra fitiavan' Jesosy nanolotra ny ainy manontolo izy ho anao ho anahy koa mino foky rehetra fa rehefa ho avy Jesosy dia eo daholo tsika farina hoe zany mino foky rehetra fa na mafy na mora ny anatsika tia ropatira na iza misy anao a dia mba tena ho mpianatry Kristy mijoro anao ary tsy menatra n'izany ianao ary ino an'izany teny fikasany zany hoe tsy hoy izy hoe zaho miaraka aminareo mandra-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao angamba mety tsy hoe azo olona fitopolo zato efa-jato ianao fa nanao asa missionnaire fa mety à cause de toi grâce à toi io olona io nasa nino an' Jesosy nasa nino an' Jesosy izy vavaka nataonao présence anao dia tena mba liana koa izy mahalala an' Jesosy koa andeha hivavaka tsororotsika araka nylesaka ny fampilazaina te am-piandroana reo ny atombavaka androany zany hoe comment représentons-nous le caractère du Christ au monde vavaka androany ahoana nafahako maneho a ny toetra ny Kristy amin'izao tontolo izao faharoa diniozy izy ny hevitra hoe mila miaina taka ny ainan'i Jesosy tsika ary mila miasa taka an' Jesosy zany se mélanger tamin'ny olona izy dia mitondra ny olona natoky an'Andriamanitra ary ahoana ozy izy ny fitaovam-piadiana hoentinao amin'ny fahatelo mba hahafahanao miady amin'ny fahakiviana ny tahotra sy ny fakapanahy tadidio le CEPE là te ame atsika n'izany courage zany Andriamanitra te ame atsika nina ozy izy te ame atsika énergie te ame atsika persévérance te ame atsika espérance vavaka tsororotsika hoetitsika mbavaka daholo zany rehetrarehetra zany miresa am'le olo akaikinao a raha misy zavatra tianentina mbavaka koa dia ivavao fa mamarana ny herinandro fiaraha mivavaka isika dia ifampivavaka tsororotsika dia faranako amin'ny vavaka le izy rehefa vita mivavaka tsororo koa mitodi amin'ny olona akaikinao dia mifampitondra mbavaka mba ho tanteraka amintsika daholo zany hoe mpianatra Kristy sambatra sy faly zany Prions 2 à 2. Nous allons prier 2 à 2, à genoux, debout, assis, mais prions 2 à 2.
Prions ensemble. Seigneur, notre Dieu, notre Créateur, Seigneur Jésus, notre Seigneur, notre Sauveur, Esprit Saint, Consolateur, tu es présent parmi nous. Nous voulons te remercier pour cette semaine de prière mondiale qui nous rappelle que nous sommes tes disciples, qui nous rappelle que nous grandissons, nous croissons ensemble, qui nous rappelle que un disciple, c'est celui qui est celle qui veut apprendre à développer sa foi, sa confiance et être restauré par toi. Qui nous rappelle que tu veux que nous soyons heureux. Tu veux que nous ayons cette paix et cette sérénité au milieu de la turbulence de ce monde. Car nous sommes tes disciples. Nous t'appartenons. Tu nous as rachetés par ton sang précieux, Jésus. Aide-nous à voir que c'est un trésor de t'appartenir. Aide-nous à voir qu'il n'y a pas d'autre plus grande chose que de t'avoir dans notre cœur. Comme l'apôtre Paul a dit, je considère toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Aide-nous, Jésus, à retrouver ta place dans notre vie et à voir que le cadeau du ciel, c'est toi. Aide-nous, Seigneur, parce que ce n'est pas facile quelquefois de témoigner de toi autour de nous, alors que tu nous as dit, va, fais de toutes les nations mes disciples. Aide-moi, aide chacun de nous, aide nos enfants, et que le monde voie que nous sommes vraiment tes disciples. Je te prie, Seigneur, que tu remplis de ton amour notre Église. Esprit Saint, viens, produis ton fruit au sein de notre Église. Que nous puissions vraiment nous aimer, nous soutenir, prier les uns pour les autres. Mets en nous ton amour, Seigneur. Et cet amour que tu as aussi, que nous puissions l'avoir pour ce que nous côtoyons tous les jours, ce que tu mets sur notre passage, afin que nous puissions prier, aimer. Fais grandir la foi au sein de notre Église, si bien que quelle que soit l'épreuve que nous allons traverser, que nous puissions, Seigneur, être toujours forts. Accorde-nous le courage, accorde-nous l'énergie, accorde-nous la persévérance et l'espérance. Et ce matin, Seigneur, je voudrais prier pour tous nos invités qui sont là, que tu les bénisses abondamment, Seigneur. Que tu bénisses aussi chacun de nous, nous prions pour tous nos malades. Et Seigneur, je voudrais aussi te confier tous nos enfants. Voilà, Seigneur, nos prières que nous prononçons ensemble au nom de Jésus. Amen. Mino sy mananteny antsika fa ho afaka CPE daholo. Andriamanitra anie no anampy antsika amin'izany zavatra izany. Ary amin'izany lalana zonombantsika izany dia mampiseho antsika amin'ny lalana lalovantsika fa manana an'Andriamanitra izay tokoa no targetra ny Fédération Sud ny amin'ny hoe fifaliana amin'izay misy antsika. Ka reto namantsika atao amin'ny avatsy reto dia angatantsika androso ity. Ihira zany hoe fifaliana izany ary maninona moa ny faly satria tsara Jehova, tsara ny mideran'Andriamanitra. Fa tsara, zay no lohateny ny hira, izay kalony izy ireo. Dia i Dalgie, izay manantona ety aloha, namorona ny hira, arahany gitarany Abel. Dia rehefa vita moa izay hira izay dia misy fiatsana tononkalo kely atolotra atsika rehetra. Ny mahasoko zany manampy andry zareo amin'ny koritsan-dritsana.
mamerina ny fiarabana antsika mianakavy a fa tsara ny miderany voninaitrao indreto izahay a tompo mivondronao iray hiderany voninaitrao amin'ny antsa izay nomenao anay fa tsara ny mideranao tsara ny mitoriny ny famarinanao amin'ny olona rehetra. Fatsara dividera mirani yatsarampunao fatsara eni tsaraku miturini famarina na mbiolona rehetra Panumpura isa simale samyambi ni toerany avy nefa mifandray hoazy iantsawanda tumbo indreto ary izahay panumpura isa simale samyambi ni toerany avy nefa mifandray hoazy iantsawanda fatsara dividera mihirany yatsarampunao fatsara eny tsarako miturini famarina na mbiolona rehetra indreto ary izahay mpanombola tsimbireare afamanetry tena manambatry izay mba vitanay ho antsawanda tumbo indreto ary izahay mpanombola tsimbireare afamanetry tena manambatry izay mba vitanay ho antsawanda fatsara dividera mihirany yatsarampunao fatsara eny tsarako miturini famarina na mbiolona rehetra taona maro zay no niranay taona maro ko ny mboly karoanay taona maro zay tsy misy fetrafetra da izay tomponay eo fatsara
mankasitraka to. Fifaliana manokana ho ahy ny miaona aminareo eto isan'andro isika dia miaona amin'ny elanelan-tany. Mino aho fa tsy diso anjara amin'izany ianareo misitraka ny publication isan'andro fa androany dia tombontsoa manokana ho ahy ny miaona aminareo mivantana. Iny zanako iny ny tononkalo noforoniko an'ireo zanaka naterako Fidèle, Gaël, Mikaël. Androany izy dia antolotro manokana ho an'ny ankizy rehetra, zanaka rehetra ary sitrako indrindra raha miombom-bavaka amiko ianareo ray aman-dreny hivavaka ho an'ireo zanakitsika ireo. Satria misy teny toy izao amin'ny Baiboly ao amin'ny Jaona 3:4 mivako toy izao manao hoe tsy manana fifaliana mihoatra noho izao aho dia ny andrenesako fa mandeha araka ny fahamarinana ny zanako. Iny zanako iny raiko masina ny ambony eo fotoana mety indrindrany io hibitsiako aminao izay mba sentopoko izay rehetra anatiko ao. Ny angatahako aminao dia ny hijerenao manokana aniny zanako iny. Iny izy lasa nany manomana izay mety ho aviny, aza velo kivy, aza velo lany, lay herim-po kely ananany skinany any anatiny any. Tsinjovy raiko izy iny, raisoan-tanana ny diny, dia ampahafantaro azy izay mety hafarany, ahafahany mifehy sy ahafahany manomana ireo vatsin-dalana ilainy amin'ny lalana makany. Vao manomboka ny lalany, fa mba raiso reny tanany, ahafahany mandingana sy miampita avy hatrany ary hiatrehany sahady ireo hantsana sy ady. Fantatra loatra izy iny, tsy hoe matotra manao ahoana na mbola zaza eny foana, fa mila nao an'olo-tsaina, mila nao hiaraka aminy. Ko aza velanao andalo, ireo fitsapana sy fitiavana, ireo tambitamby sy anatranatra, ireo mety ho kapoka sy oroka izay nandalo rehetra taminy, fa aoka ianao hitoetra aminy, mba ho takany sy ho fantany izay hevitra finosiny sy izay rehetra mety ho antony. Iny izy tompo, aza vela hifidy izay lalan-dratsy mampivarina, fa tezao mba hiandany amin'ny tsara sy ny marina. Aza vela hirosina hanandrana akory izay rehetra mahafanina, fa avilio sy ahitsio mba ho tonga olombanina. Mba homeo izay mety ho anjara sy sahaza mba ho azy, fa aza dia vesaranao izay mavesatra sy mafy sy ireo rehetra mety ho sazy. Na dia hoe eto an-tany fandalovana mora simba vetivety azy, dia anoka ny fanomezana izay antony nisy mety, dia aza velana ho siny izy fa mba homeo ny fifaliana. Fa ny tena angatahako dia aza vela ho sondrina na variana hitanondrika eo anaty ady sarotra, fa tolory azy ilay maharitra dia ilay toerany any an-danitra. Amen.
fandaharanantsika zao fanompoam-pivavahana izao a dia hiara hitsanganitsika hiara hira ao am-pona izao ny fanantenana. Jésus revient bientôt, que cette espérance brûle vraiment dans nos cœurs et chantons avec foi, avec de tout notre cœur. Voilà. Raisin'ny tsodrano hitahy anao ane Jéhovah ka hiaro anao. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Ampamirapiratra ny tavany aminao ane Jéhovah ka hamindrafo aminao. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il t'accorde sa grâce. Anandratra ny tavany aminao ane Jéhovah ka hanome anao ny fiadanana. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa paix. Au nom de Jésus. Amen. Misaotratsika rehetra. Tonga eo amin'ny fotoanan'ny filazandrara ratsika. Miaraba amin'ny vahiny rehetra ihany koa. Ny filazandrara voalohany zany dia